Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atsika dia ao anatin'ny folo voalohany amin'ny volana Dhulhijja. Ireo andro manana ny maha-izy azy, ireo andro tsara indrindra, ary ny asa soa anankiray ataonao ao anatin'izany andro zany dia tiany Allah ary be voninahitra mihoatra ny asa soa ataonao amin'ny fotoana hafa. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona loatra re ity folo andro voalohany ity no nomeny Allah voninahitra lehibe, ary fa maninona izy io nomeny anarana hoe ireo andro tsara indrindra eto ambony tany. Valiny dia tsotra, misy zavatra efatra mampiavaka an'ireo andro folo ireo izay tsy hita amin'ny andro hafa. Voalohany amin'izany, ireo andro folo ireo no andro izay nifanontany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ka niteny izy manao hoe wal fajri wa layalin ashr. Mianina zao i Allah amin'ilay maraina vao mangiran-dratsy sy ny alina folo, zany hoe alina folo ao anatin'ny folo voalohany amin'ny volana Dhulhijja. Matoa Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fanta, ny anina amin'ny zavatra anankiray dia midika izany fa lehibe no voninahitra io zavatra io. Ny teboka faharoa mampiavaka azy dia ny fitambaran'ireo renin'ny fanompoana rehetra amin'io andro folo voalohany io. Izany hoe ireo fanompoana goavana indrindra amin'ny finoana Islam dia afaka tanterahinao ao anatin'ireo folo voalohany ireo izay tsy hita amin'ny fotoana hafa. Mahavita manao sola anao ao anatin'ny folo voalohany, mamoaka zakat sy sadaka, mifehy mandritra amin'ny folo voalohany, ary manao hajy mandritra amin'ny folo voalohany. Izany fanompoana marobe ireo na renin'ny fanompoana ireo tsy vitanao, eny fa hatramin'ny volana Ramadan tsy vitanao manambatra ireo fanompoana lehibe goavana ireo raha tsy amin'ny folo voalohany amin'ny volana Dhulhijja irery ihany no ahavitanao manambatra izy ireo. Ny teboka fahatelo mampiavaka azy, ao dia misy ny yaum arafa na ny andro arafa. Andro arafa izay niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe khairu yaumin tala'at fihi shams. Io no andro tsara indrindra amin'ny andro rehetra ny posahan'ny masoandro, satria ny andro arafa no andro betsaka navotany Allah ny olona mba tsy hoany amin'ny afobe ary esoriny sy avotany makany amin'ny paradisa. Ny andro arafa no anekeny Allah doantsika, ary ny doan tsy misy doan tsara atao mihoatra ny doan amin'ny andro arafa izay voalaza ny mpaminany manao hoe khairu doan o yaum arafa. Ny doan tsara indrindra dia ny doan izay ataontsika amin'ny andro arafa. Ka ny andro arafa no andro manan-tantara indrindra, ary io no antsoina hoe yaumul hajjul akbar. Io no hajj lehibe, ary ireo mpanao hajj dia tsy manan-kery ny hajj ataon'izy ireo raha tsy nijoro sy nipetraka teo amin'ny faritry ny tendrombohitra arafa amin'ny fotoana na amin'ny andro fahasivy ny volana Dhulhijja. Ny mampiavaka an'io andro ireo folo ireo faefatra farany dia misy ny andro yaumun nahr, ny andro fanaovana sorona, fanapahana biby fiompy ho fanomezam-boninahitra sy fanarahana ny soro-dalana napetraky ny mpaminany Ibrahim alayhi salam izay nankatoavy ny finoana Islam tetỳ aoriana, ary ihany koa nanentana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam an'ireo mpino Islam. Ary ny fanaovana sorona dia itovizanao amin'ny asa ataon'ireo mpanao hajj, ary azahoana valisoa isaky ny volovolon'ny biby nitapahanao eo anatrihan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Noho ireo zavatra efatra goavana ireo no nahatonga ity andro folo voalohany amin'ny volana Dhulhijja nomem-boninahitra, nomena haja,
ary masina indrindra eo anatrehany Allah. Noho izany repeny Islam, tandremo ny manao fahotana mandritra an'ireo andro eo, satria ho ampitomboany Allah 10, 20, 30 ny fahotana izay vitanao. Fa ny zavatra tokony ataontsika, manao ireo karazana fanompona izay farany tratry ny herintsika mba azahoantsika valisoa lehibe eo anatrehany Allah, insha Allah. Aparitao betsaka any amin'ny hafa izany video zany mba azahoan'izy ireo valisoa, azahoan'izy ireo fahalalana, ary azahoanao valisoa ihany koa eo anatrehany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.